Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Tsarovy ry tompo ny fanekena nataonao ary tsinjovy mandrakariva ny ain'ireo mahantranao. Mitsangana ianao ry tompo, ombao ny adinao ary azadigno ny fiantsian'ireo mila ady aminao. Ny teny fiarabagna zany karaha fary lavavaniny ke tsy lany hamamiagna. Mbola ankafaliagna tranitrany no anoloranay ny fiarabagna ho antsika jiaby agny tokantragno sy ny isan'ny tokony ambaravaragna sy eny amin'ny toeragna jiaby zay tandrignesantsika an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity amin'izao fotoagna izao. Ny toriteny sy fampianaragna nataon'ny ray aman-dreny archevêque de ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson no agnasanaytsika jiaby agnaraka ito amin'ny radio Fagniry izay efa mazatra antsika jiaby arahigny isaky ny alahady toriteny vatsipagnahy izay omen'ny ray aman-dreny ho antsika ondry izay andrasagna ato amin'ny diocèse, indrindra fa atsika zay afaka maregny mivantagna amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Alahady fa 20 tsotra mandavantaogno amin'ny taona atsika ke notoloran'ny fiangonana aloha hevitra tsika mba hodinintsika sy fakafakaintsika amin'ny ty andro niany ity de ny hoe mampatoky ny magnatogno any Jeso mpamonjy mba andiniantsika misimisy kokoa io loha hevitra io de nday tandrignesantsika aloha ireto tenin'Andriamanitra izay vakigny amintsika magnaraka eto ary rehefa aveo de iaraka hitandregny ny fampianaragna izay atolotry ny ray aman-dreny antsika tsika jiaby de ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson. Ke ny vakiteny masina voalohany amin'izagny boky voalohany mpanjaka hitantsika ao amin'ny toko fa 7 ny andinin'ny fa 7 ke faranagna amin'ny fa 13. Mitsangana eo amin'ny tendrombohitra anatrehan'ny tompo. Tamin'izany andro izany non tonga tany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra i Elia dia niditra tao anaty zohy ary nandry tao. Ary indro tonga taminy ny tenin'ny tompo nanao hoe mivoaha ianao ke mitsangana eo amin'ny tendrombohitra eo anatrehan'ny tompo fa indro andalo ny tompo. De nisy rivotra be mahery nampitsefatsefaka ny tendrombohitra sy nanorotoro ny vatolampy teo anolohan'ny tompo nefa tsy tamin'ny rivotra ny tompo. Nangarakaraka ny rivotra nisy horohoron'ny tany nefa tsy tao amin'ny horohoron'ny tany ny tompo. Nangaraka ny horohoron'ny tany dia nisy afo koa nefa tsy tao amin'ny afo ny tompo.
ary nagnarakaraka ny afo nisy fizozozozo malefaka sy malemy ke raha nandray zany i Elia ke raha naharegny izegny i Elia nosaronany kapoty ny tarehiny ka dia nivoaka izy ary nijanona teo ambavazohy. Izany ary ny tenin'ny Tompo hisaorana ne Andriamanitra. Vakteny masina faharoa taratasiny masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma ny toko fahasivy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Niriko ny voahozona mba hamonjeko ny namako. Ry kristianina havana milazany marina ao amin'ny Kristy aho ka tsy andainga ary ny fagnahy masigny sy ny hitsimpoko no vavolombeloko. Fa malahelo mafy aho ory lalandava ny foko satria saiky niriko aza ny ho voahozona ho lavitra any Kristy ny tenako hamonjy ny iray finoana amiko izay havako araka ny nofo dia ireo Israelita izay manana ny fanangananjanaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny lalagna sy ny fomba mpivavahana ary ny fampanantenana. Azy koa ny patriarka sady avy aminy araka ny nofo i Kristy izay ambony ny zavatra rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, alleluia, delauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni kauzoma fali. Alleluia, 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 delauni teni tukutika. Alleluia, 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 ubiuni kauzoma fali. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matio hitansika ao amin'ny toko 7:10 ny andininy 12
ke faranagna amin'ny faha 3:30. Asaovy mankeny aminao eny ambony rano aho. Tamin'izany andro zany, rehefa avy namahana ny olona i Jesoa ke nahavoky azy, dia nandidiny mpianany hiakatra antsambo kely sy hita ialoha azy ambara-pandravany ny vahoaka. Ary rehefa nampirava ny vahoaka izy, dia niakatra tany an-tendrombohitra mba hivavaka manokagna, ke no ny aligny ny andro dia izy irery no teo. Tamin'izay ny sambo kely dia nailangelan'ny onjan-drano tena fivoan'ny ranomasigny fa nanoha rivotra. Ary tamin'ny fiambenagna faefatra tamin'ny aligny, dia nandeha teny ambony rano i Jesoa ke nankeo amin'izy ireo. Fa noho nahita azy nandeha teny ambony rano izy ireo, dia natahotra ke nagnano hoe matoatoa io, sady niantsoantso izy noho ny tahony. Niaraka tamin'izay dia niteny taminy Jesoa nanao hoe matokia fa izaho ihany ka aza matahotra. Namaly Piera nanao hoe raha ianao ary Tompo, asaovy mankeny aminao eny ambony rano aho. Hoy izy hoe avia. Dia nidina avy any antsambo i Piera ke nandeha teny ambony rano ho eny amin'ny Jesoa. Kanjo no nihitany fa nahery ny rivotra, dia natahotra izy, ary no nanomboka ny lentika izy, dia niantso mafy hoe Tompo, vonjeo aho. Niaraka tamin'izay dia naninjy tanana i Jesoa dia nandray azy ke nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nisalasala ianao. Ary rehefa niakatra teo antsambo kely izy ireo dia nitsahatra ny rivotra. Tamin'izay ry zareo teo antsambo kely dia nagnatogno azy sy nitsaoka azy nanao hoe tegna zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo nankalaza ny Jesoa niova tare teo an-tendrombohitra isika, ary nandritra an'izany no namarana antsika ny GMG ary nanirana an'ireo tanora marobe eto amin'ny diosesika mba ho tanora génération mpanorona fa sy sanatria mpandrava sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy. Ary dia izay tokoa no irisika ary kendresika ary fanambo asika eto amin'ny diosesy manomboka izao mba génération andovan'ny tany ity tranobe ombonana ity, ary tranobe ombonana voakolokolo napetraka Andriamanitra ho karakara isika, ho kolokolo isika ka fanamby ho asika tokoa. Ary zay no maha Kristy mpiarabelona amin'olona amintsika, ho mpanorona isika fa sy hoe sanatria ho mpandrava, ho mpanapotika, ho taranaka mpandovan'ny tany zay tranobe ombonana, ho taranaka mpanorona ary manasara ny fiainany, mandavarary ny fiainany. Ary Kristy no modely ho atsika amin'izany, izy no mpiarabelona amintsika. Ary izany ireo diakra sy ireo zay no amasinina tamin'ny alahady lasa teo iny, ireo no azo lazaina zany fa mpitarika an'ireto taranaka mpanorona ireto fa sy sanatria mpandrava. Ary dia izay tokoa no tiany eglizy ary amin'izao alahady 7 mandavataona izao, aoka isika atoky manatona an' Jesoa, na dia misamboaravoara aza ny fiainana, na dia misy aza ny tady andrava, na dia misy aza ny tady anapotika. Dia hitasika ao amin'ny evanjely i Piera zay nahita an' Jesoa nandeha teny ambony rano ka nanatona an' Jesoa, natoky tena izy sy
izay ihany koa ny fampianarana izay mbola ho alalintsika amin'izao na tokoteny izy ka ny lentrika kanefa i Jesoa izay eo anivosika mpiarabelona amintsika Jesoa dia izy no nanarina ny Piera ary nilaza tamin'ny Piera ary fa aza matahotra manatona eto akaikiko ianao ary na eo aza ny ozan-dranomasina dia nilamina izay ka afaka ny roso i Piera ary tamin'izay indrindra no nanao fanekempinoana indray Piera ka kely finoana ao izy ka ampio ny finonko tena sy mendrika anatonanao tokoa ary nambarany azy fa ianao no zanak'Andriamanitra. Fampianarana lehibe ho ansika fa indrindra nareo tanora taranaka mpanorona no aoko fantatra sika fa sy maintsy miaraka amin'ny Jesoa isika vao afaka manorona amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no afahasika manorona an'izay satria i Jesoa sy lavitra sika sy sanatria matoto izy ary dia izany nolazainy tamin'ireo mpianany avia mianso atsika i Kristy ankehitriny ry tanora zandry malala ansika mianakavy avia tahaka nataony tamin'ny Piera ka afaka mandeha amin'ny lala sarotra sika izany hoe amin'ny fiainana ady sady dia ny fiainana sika ady amin'ny rasy andesy sika na dia matady andrendrika sika aza ny rasy mandesy sika satria nandresy Jesoa ka raha izay koa ho tody soamantsara sika tahaka ny Piera izay tody teny amin'ny Jesoa oka izao ny fampianarana amin'izao lahady fasimbembe folo izao oka ifototra sara amin'ny Jesoa ny fiainansika anafinoana isika ka na dia tahaka ny Piera ny laza sy mendrika ao dia ampiny Jesoa isika ary vonjeny Jesoa ao anatin'ireny fiainana sarotra reny ny tadiavin'ny Jesoa dia isika ifikitra aminy izay tokoa ry tanora zandry malala anareo zao vao avy na masinina ho diakra sy ho pretra dia fataro fa arakaraky ny fikirasika amin'ny Jesoa no ahafahasika mitondra ny famonjena eo amin'ny mpiarabelona ary aza hosika ny aim-baovao sy ny hery vaovao aza mieritreritra isika fa noho ny saim-pantatra sika na noho ny hery sika na noho ny vola sika na noho ny talenta sika no ahafahasika mamonjy an'ity firenensika ity mila an Jesoa sika ary dia izay no taranaka mpanorona asika ary izay no ampianariny i Masindahy Paoly amin'isika ao amin'ny taratasiny ho an'ny Romanina mivaky teny 5 hoy izy raha ny sitrako dia aoka izao no voahozina mba avovonzy ny taranako izany hoe mila fanolora-tena mila fahafoizana izay fiombonana amin'ny Jesoa izay sy hoe mandeha ho azy izay fa sy maintsy ao amin'ny Jesoa sy maintsy mahafoy-tena isika hoy Masindahy Paoly milaza izany ao amin'io vakiteny vondrenesika io malahelo mafy aho ary lo ory lalandava ny foko satria saika niriko aza ny voahozona ho lavitra ny Kristy ny tenako amin'izeko ny ray finoana amiko izay avako araky ny nofo izay tokoa sy maintsy mahafoy tena isika mba ho Kristy mpiarabelona amin'olona izany hoe ahafahasika manambara an'i Kristy amin'ny fiainansika ary dia manana modely isika io i Masindahy Paoly ny vondrenesika teo fa io ihany koa iary Victoire Rasomanarivo iary Lucien Botovasoa izay fantatra sika fa nafoy ny ainy no ny fitiavany ny mpiray tanindrazana aminy ary dia izay ihany koa no oka hoery ho ansika ny tantara ao amin'ny vakiteny voalohany i Elia ny eritreritra fa ho izao Andriamanitra izao dia Andriamanitra mahefa ny zava-rehetra izay tokoa kanefa sy Andriamanitra be
anapotika na anao herisetra sy be herisetra zao Andriamanitra zao, fa amin'ny alalan'ny fahanginana, amin'ny alalan'ny fiombonana aminy, araky ny voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany, sy anatin'ny horohotany, sy anatin'ny afobe, sy anatin'ny rivotra, fa anatin'ny tsioka mangina. Zany hoe tiany vakiteny voalohany ho sapasika fa aoka atoky an'Andriamanitra isika, ka raha miaraka amintsika dia afaka anorina fiainana tena izy. Ary tia izay no fampianarana naverimberina tamintsika tamin'iny GMJ iny, sambatra ny malemy fanahy sy amin'ny alalan'ny herisetra na etraketraka no ahazahosika asambarana fanapitena famonoana ny vokatry ny herisetra. Ary dia hitasika izay fa raha te ho velona isika, raha te hampandroso an'ity tanitsika ity, aoka tahaka an'io resika amin'ny vakiteny voalohany io, aoka ao anatin'ny fahalemem-panahy, ao anatin'ny isy-po, ao anatin'ny fahasorana, ao anatin'ny fahamarinana, sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany ity trano be ombonana ity, ka na dia eo aza ny etraketraka ny zavatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainana, dia i Kristy no milaza amintsika amin'izao Lahady 7 mandavataona zao, tahaka ny lazainy amin'ny Piera, avia manatona, ka na dia eo no samboaramboarany fiainana dia afaka andeha ambonin'ny ranosika, fa izao anefa sy araky ny herisika, sy araky ny saim-pantatra sika, fa amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy no ahafahasika mamakivaky ny samboaravoarany onjam-piainana, ka ho todo soamantsara isika ady sady dian'ny fiainana, ka matokia an'i Jesosy isika tahaka ny nanampiany an'i Piera. Ry Jesosy zokinay io, mazava fa tianao tokoa izahay, fantatrao ny rivotra mahery mangozohozo ny fiainanay, fantatrao ny zavatra manahirana manembatsembana ao anatinay sy ny manodidina anay, fantatrao ny tahotra ny fiainanay, fantatrao ny tebiteby, koa ampio ary zahay ahay dododo ankeo aminao, ka amin'izay ho tafita soamantsara ny fiainanay, ka andova ny tany izahay, ho karakarainay ity trano be ombonana ity, amin'izay dia hiata-pinaritra ao aminao izahay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy.
fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi tu seul.